raha eo misaotrany amin'ny teny androany za mino fa ho fanamboanay zany dia hitondra fandresen-datra kely fa tsy tiana hitondra fanamelohany zany ka dia misaotra raha eo fa afaka mandray izany teny izany ndrehetra androany ary ampiatra izany eo amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androany aho dia te resaka aminareo mikasika ny anohy ny fianarantsika ny amin'ny fankam-panahy isika ary ny fomba hahafana manohitra ny fankam-panahy ary raha amin'ireo zavatra hakana fanahintsika matetika dia ny firaisana tsikombakomba. Ina moa zany tsikombakomba zany? Amiko ny tsikombakombana dia midika fandehanana amin'ny ambany kokoa noho izay fantatrao fa zavatra tokony atao marina. Azonareo latsaka kely fotsiny. Latsaka kely fotsiny zany hoe raha zany dia ny olona rehetra manao izany daholo. Fitanareo zao sika tsy olona rehetra ary ny tsikombakombana izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika dia manimba kokoa mihoatran'izay afaka saintsika satria zany tsy mijanona amin'ny tsikombakomba kely zany, mody kely zany fa lasa zatra zany sika dia avy ny fotoana ray. Azonareo ilay tena izy marina, ny lasa ohatran'ny marina. Dia eo zany sika ilay mandeha latsaka kely dia aoriana kely ao dia ohatran'ny mety daholo zany. Dia avy eo ohatran'ny mety mihitsy ary mialohan'ny alalatsika zany. Dia miaina ilay fiainana ratsy izay tsy tian'Andriamanitra sika. Dia tsy afaka hijery manodidina ny tontolo intsony sika raha toa ka milamina dia ny mampalahelo isaky ny mihetsika tsy afa-mijery na dia ny kristianina hafa sika raha toa ka mba milamina ary tsy miresaka izany mba hitsarana anao fa tena miaina ranofo betsaka sika ary na dia ao am-piangonana aza dia mila mitandrina izany sika satria misy zavatra mitombina mihitsy izay manimba ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay tonga hatramin'ny hoe tsy fitondrana ninninina ho an'olona akory. Nanao fivanabetsaka teo amin'ny asa fanomponay izay teo amin'ny 4 taona nanaovana ezaka mba hampitomboana ny tanora satria rehefa mijery manodidina ianao ny olona rehetra saika mitovy taona amiko daholo ary tena tsy tiako izany. Zany zao dia karazana famantarana fa efa miantitra ianao ary tsy mitombo satria ny filazantsara ho an'ny olona rehetra na firy taona izy na firy taona fa zao sika mahita tanora maro amin'ny fivorintsika fa maro kokoa ny efa 30 taona sy ny efa 70 taona ary 50 taona. Ndraindray sika mahita olona tonga eo 20 na 90 taona fa ny fiovana izay nataontsika dia tsy afaka nanao nininany amin'ny moraly sy ny hafatra sika fa zavatra ray ihany zany. Fa manana fahasamihafana kely amin'ny estrady sika dia nosoloanay ireo ekipa izay niaraka taminay dia nahazo ekipa tanora betsaka izay afaka hiantso ny olona tanora hafa koa. Dia zao tamin'ity herinandro ity aho zao tsy nahita ilay fumigène nefa efa zatra zany hitanareo mampanjavona ny rehetra foana izy iny. Mbola tsy azoko foana hatramin'izao fa aleoko hita ihany ilay olona fa zareo moa ny resaka tamin-kasika ilay hoe resaka atmosfera ka dia avelantsika ihany zany fa amiko izao mety ho faly amin'ny firana hira fanefadimy mialohan'ny alana eto fa raha tena tia olona maro ny sika dia tsy hoe manao izay tiantsika atao foana fa mila manao izay tsara ho an'ny rehetra sika ka nanao fanovana izay dia eritrereto zany raha tsy miova ianao dia taraika eo amin'ny vovoka eo ihany fa tsy mba afaka manova ny lanjany moralintsika sika ary tsy afaka hanova ny fahamarinan'ny filazantsarani Jesosy Kristy tsy manova ninina mihitsy izay taonjato misy antsika eo ny tany tsy miova izany mihitsy. Ny alafo ny vidin'ny fiainana ratsy ny tiako resananao androany satria raha misafidy ny fiainana tsara ianao dia ioty ny vokatra izany. Anomboka azo fahamarinana ianao, fifaliana, fiedanana dia anomboka ahazo ilay fifaliana lalina sy fahafapo any anatinao lalilany. Fa raha mifidy ny fiainana ratsy sika dia ny Baiboly milaza amintsika mazava tsara fa rentsika ilay fiainana tsara izay ny manan'Andriamanitra ho antsika. Aza manao adalàna ifaliana izany. Enonao ve izay lazaiko anao zao? Hoe aza mivoaka iray na herinandro ny adalàna mba hifaliana. Anano antoka fa ilay tena izy no anananao. Fa tsy dika mitoviny izany. Tena tian'Andriamanitra ho anananao marina. Matthieu 22:7-30 dia Jesosy taminy tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra ny amin'ny fahalalanao. Izany ny didy lehibe indrindra sady voalohany fa nisy fariseo teo mantsy izay nanontany an'i Jesosy hoe amin'ireo zavatra rehetra izay ampianarinao inona moa no tena lehibe indrindra? Dia izy hoe ny tena zava-dehibe indrindra dia ny tiavanao an Jehovahandriamanitra ao. Dia tsy hoe tianao fotsiny izy fa tian'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra
satria izany ny voalohany sy lehibe indrindra amin'ny didy ka tsisy ady hevitra zany na fisalasalana ary aza manontany tena ny amin'izay zavatra tena manandanja amintsika eo amin'ny fiainantsika mety hiteny daholo sika hoe Andriamanitra fa mila janontsika ny fantaniana ny tenantsika eny ary fa aiza mpirovony zany ina moa no andaniantsika ny fotoanantsika fantatrareo hoe zay andaniantsika ny fotoanantsika amin'ny andro iray dia izay manandanja indrindra amin'izay andro zany ka raha tsy manam-potoana aon'Andriamanitra sika dia tsy manandanja amintsika izy zany amin'io andro io tena mahagaga ny ahitantsika fotoana aon'Andriamanitra rehefa diso fanantenantsika dia tsy mety mahavita zavatra mihitsy sika aloha satria diso fanantenana foana nareo zao mijery madama feno fanantenana mangeta hitan'Andriamanitra feno ary haiko fa tsy ahavita nininina raha tsy misy azy Matio 4:4-5 tsy misy olona mahay manompotompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavony fa mangataka safidy androany mangataka fanampaha-kevitra ary tena tiako ny hoe eto nareo ary ny ankamaronareo azy zao mety tena kristianina mafana fo fa ankoatra ny firesako aminareo androany za koa dia miresaka amin'ireo mpijery tele rehetra maneran-tany dia mangataka anareo anapa-kevitra androany za mihiny fa rehefa manaraka izao fandarana zao nareo androany dia mbola ioatra ny fanirianao hijery karazana tele hafa zany fa Andriamanitra ty teny aminao androany ary tia ny andray fanapa-kevitra ianao mikasika izay odipoinao sy izay anaovanao ny fiainanao tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamonareo tsy ny zany fa arena mamitaka voly fananana na zay rehetra itokinao zao hoajantsika zany dia holazaina fa Andriamanitra tsy milaza fa tsy afaka ny anana reny sika na koa tsy afaka anambola na koa tsy afaka natoerana na fananana satria raha ny marina ny zavatra rehetra ny foroan'Andriamanitra dia ny foroana ho atsika ho ankafiziny zany fa tia ny ankafi fiainana sika za tsy mino zany hoe Andriamanitra mitady ny mpanotanana ny zavatra rehetra dia ny olony mijery fotsiny tsy misy ninninina eo zao ilay fanalahidy ary ty afatra ty dia tokony hotoriana foana tsy akijanona mihitsy tsy maninona ny fanany zavatra fa tena tsy mety ny fanomponao anazy tonga dia afaka milaza aigna asika hoe hitanao ny fananako angety zava-dehibe amiko hoe tena hoana no ataoko rehefa misy fahaverezana zany amen nisy olana ny miaty perary ty taona maro lasa zay ary tena sarobidy amiko zany satria ndray andro rehefa tsy nanana dia nanatrika fivoriana kely zay melohan'izao lasa mpitoroteny dia ty hanome zavatra ilay rangazy ny toroteny tamin'izany fa zazy tsy dia nanana vola loatra rehefa nanao fanatitra zay ary ny sisa tavela dia volan-doavana faktura sisa ka za te hanome zavatra azy ary ny zavatra tokan'izay nananako dia zavatra tsy dia lafo vidy akory ary tsy dia lafo vidy zany fa tena nandaza tamiko dia niperatra mariaziko ka na tsy aro toy ny adaladala zany dia nanaly zany dia nankeny amin'ilay rangazy tena mpitoroteny nalaza tamin'izany fotoana zany dia hoe hitanao za mihiny fa Andriamanitra ny antso amin'ny asa fanompoana dia sy fantatreo izy moa ilay madama kely mivavaka atao am-piangonana angamba izy zao fantatry ny olona rehetra zany zao dia hoe matsiary fotsiny fa tian'Andriamanitra hanome zavatra anao dia hoe haiko fa ohatry ny adalany zao fa hanome anao ny peratra mariaziko zany hoe fantatro tsara izay ataony fa tena nisaotra izy ndraisiny zany dia nivavaka ao anay izy ary ny tena nafinaritra isan'ndray missionnaire izay toanana izy amin'izao fa za zany tsy nanana peratra mariazy dia tsy natsiaro an'Andriamanitra ny raha hividy raindray koa natsiaro hoe tena tianino azy tamin'izay dia lasa ny taona vitsy dia ndray andro nisy madama tonga tamin'ny ray amin'ny fivorintsika dia nampitondra baoritra kely any Deva izy tsy ny tantara tamin'olay tantara fa izy hoe tena mahatsiaro fa Andriamanitra mitady hanome ty any Josy dia ty peratra mahafinaritra ty zany ary tena manandanja amiko mihoatra ny mahaperatra azy zany fa avy tamin'ny fahalalako zany fa Andriamanitra nanome azy zany ary zany dia vokatry ny amin'ny fanatitra izay nataoko taona maro lasa zay zao hitanareo matetika tsy nividin'izay atolotrao zany fa nilanjany zany aminao ary ilay peratra kely dia tena nanandanja tokoa tamiko tena teo amin'ny enim-bolana lasa nisy fotoana tsy hitako ty peratra ty satria nandeha nanao fanadiovana tare dia tsy tsaroko mihitsy tamin'izay
tsy nitondra-peratra nody sady tsy tadidiko mihitsy hoe taizy zany napetrako taizy ary le izy sa adiniko tany anatin'ny posin'ny akanjoko tamin'izany ve ny soriko ary ve la izy sa nanjaniko teo ambola tabatra ilay vehivavy ka adiniko teo ka mazava ho azy ny antso tany zay dia nanakorotana ny zavatra rehetra fa tena tsy nahity ilay izy dia tamin'izay dia tendrery tamin'ny tenako a dia nilaza hoe eny ary josy zavatra fotsiny iny ny marina zavatra izay tianinao iny ary midika zavatra aminao fa raha toa ka andriamanitra ny mamarana ainananao zany dia tokony ho afaka mitoy ianao dia mbola mifaly any dia nanapa-kevitra fa tsy anaiky mifeziny zany ny fihetsem-poko tsy anaiky izany anadalantsony a tsy tokony mifeziny zavatra zany sika ka herinandro taorin'izay rehefa tena nampijaliany zany ka niaritra izany teny dia niantso any zanako vavy ka nanao hoe hitako miperatra ao tao anatin'ny kitapoko androany tena niaraka tamiko izy tamin'izay nanao fanadiovana tare dia hoy aho hoe ahoana natonga niperatra tany am-posinao zao ny zavanitranga zany nany miazy ilay kitapo fa iray amin'ireo kitapoko taloha zany ka ny fahitana ilay kitapo nieritreretako fa mbola azy zany ka nasitriko tao ilay peratra ka rehefa notany an-trano izy dia nisorony tao daholo ny zavatra rehetra fa tsy miperatra ihany dia napitra zavatra hafa tao izy ka zay ny nahitany azy fa milaza aminareo zany mba ohatra rahay ilazana aminareo hoe ahoana nataonareo rehefa voakasika ny fanananareo ahoana no toetranareo rehefa angatan'andriamanitra mela zavatra ray zay tena misy dikany aminao ianao ary za tena mino dia nohonareo tsara hitsapantsika andriamanitra iza ny lohany eo amin'ny fiainantsika andriamanitra sa zavatra sa olona sa toerana misy ianao fa zany mety ho lasa tena manandanja amintsika tsy afaka manompo an'andriamanitra sy ny olona isika zany hoe andriamanitra sy mamona afaka mahazo vola zavatra ary fananana ianao ary afaka manana betsaka amin'izany tian'andriamanitra voatany olona fa mila nananao antoka foana hoe takatrao fa ianao dia fantsony fa tsy fitehirizana akory sika tsy toerana fitehirizan-javatra akory fa tokony hampiasa zay ananantsika isika mba anompona an'andriamanitra sy ny mba hitahiana ny olo-kafa ary zavatra maro amin'izay tonga amintsika azany tsy tena natao atsika akory rehefa tonga amintsika ireny fa zavatra izay tian'andriamanitra andalo zany ho lasany amin'ny olo-kafa hitanareo raha manana olana sika manome vola betsaka amin'ny fanatazan-draka dia zaona mihitsy moa zany no toetrantsika rehefa angatan'andriamanitra zavatra hafa sika afaka manao toetra tsara ianao amin'ny fanaovana fanatitra ny volanao fa rehefa angatan'andriamanitra tahirinao na ny vola ilainao na ny volany maninao na ny ohatr'izany dia eo no manomboka fafakely izay sika eny ary mety asosotra anareo ngam'izany fa toizako foana marina firy aminareo malala fa ny fananantsika dia mety ho lasa manandanja kokoa amintsika mihoatra ny tokony ho izy tsisy olona fofaty zany ka anontany nitahiriny any amin'ny banky enareo ave hoy aho hoe tsisy olona fofaty ka ilaza hoe ohatrinona ny volako any amin'ny banky ny tadaviny dia ny fianakaviany sy ireo namany fa ny mampalahelo betsaka ny olona tonga amin'ny fiafaran'ny fiainana izay nandany andro maro tamin'ny fahazoana vola betsaka tamin'ny banky izay tsy nanana ny fianakaviana na namana izay mba hikarakara azy afaka mandany ny androm-piainanao ianao hananika ny faratampon'ny fahombiazana ary rehefa tongeny ianao dia ahita fa tsy tsara fanondrenana ka ndao ka nantoka fa tena manome lanja ny zavatra tena manandanja marina sika hitanareo tena tiako no mampianatra izao karazana afatra izao satria sika rehetra mila mijanona ny amin'ny fomba tsika manahirana sy mampatahotra kely atsika dia ireo fangatantsika foana dia ireo zavatra sy fahefana ary toerana sy titre fiakarana grady dia ilazana fotsiny hoe inona ary no ataoko inona ary ny tena manandanja amiko misy sampona velako hiditra teo amin'ny fiainako ary ve misy zavatra ary ve zay tena hoe tena saika tsy mitombona ny ampijanonako azy na ve za afaka ampijanona zavatra rehetra izay lazain'andriamanitra hafa tokony avela raha maninamana ianao amin'ny fiainanao zay asain'andriamanitra takarinao fa iolona io dia tsy tsara ho anao ntsony fa hoe nanapozina ny fiainanao izy mety afaka niala amin'izany ve ianao ary raha ilaina zany hoe mandrery fotoana fohy tsy hananao ilay faneraserana mihoatra ny manana ola diso izay mifanerasera amin'ny tena mana zany fa nefa nanaovako zany zao ty tamin'ny terinandro ty fa mila ampinareo ny fareraka apokalipsy 3:7-7 fantatro ny asanao dia izay ataonao zao
fa haiko fa tsy mba mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika anao mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao dia ahoana ny kristiana matimaty reny hoe araka an'andriamanitra ireny ny alahy dia mitovy amin'ny olona rehetra ny alatsinainy ianao ve mitondra tena amin'ny fomba hafa no ireo na manao kristiana na fomba hafa koa amin'ireo na manao sasany sa ianao mba manana fijoroana amin'andriamanitra eny amin'izay misy anao sy amitrangan-javatra rehetra izay misy anao ka raha tsy afaka no kristiana araka ny tokony izy ianao amin'ireo olo ireo mba maniry ve ianao ve manao tsikombakomba iazona ny fisakaizana aminy sa mifidy an'andriamanitra dia milaza hoe aleoko tsy manana olona toy izay ana olona tsy mety amin'ny fiainako za efa kristiana matimaty efa taona maro lasa dia mampalahelo tsy nisy nylaza tamiko mihitsy tsy mba nisy nyteny fa za mitenin'ny olona ankehitriny tsy hoe olona manokana akory fa izay rehetra te andre izany tena miteny aminareo dia milaza tsotra hoe ianao ve matimaty sa tena mafana ao an'andriamanitra tena raiki-pitia amin'andriamanitra ve ianao mba manam-panirinany amely izay rehetra araky ny nofo izay asainy ajanonao ve ianao mba hahafahanao mahazo fifandraisana lalina aminy sa ianao ilay olona zay taitaitra fotsiny fa rehefa azonao foana izay ilanao dia mahafinaritra izany ary tsy dia vidiana lafo izany dia mety daholo ny rehetra dia ampo anao izany fa rehefa manomboka ame lafolafo izany dia misy karazan-javatra koa izay mitranga amin'ny fiainanao izay tsy takatrao dia toy ireny hoe mpanome ianao taloha dia mpanao ampahafolony dia mpakany am-piangonana dia malala tanana fa ny amin'izao lasa ohatrany hoe vaky ny elo amin'ny fiainanao mbola afaka hitsangana ihany ve ianao dia laza hoe andriamanitra tiako ianao tahaka ny eny andohasa ihany no ataoko eny amin'ny avoana fa hoy ianao hoe manan-karena efa nahavory fananana maro ary tsy mananjava mahory fa tsy fantatrao akory hoe ianao dia mahanitra indrindra sy mahonena aleo miverina kely amin'ny andao karitsika ambondray ilay andiny teo dia hovakitsika amin'ny fomba hafa izany tokony izao no nataoko taloha nylazaiko 5 taona lasa tamin'izao natsingefan'ny sambokely mpiangonako hitanareo ny vadiko dia lohan'ny natao am-piangonana za reny ny vehivavy izay niperaka teo amin'ny alitara am-piangonana fantatra izay tena olona ao am-piangonana marina hitanareo mifankahita tsara izay mandeha amin'ny zavatra rehetra izay dia manao amin'ny zavatra rehetra ary tsy nisy fivoriana natao ka tsy nisy ny fianakaviana meilleur tsy voasy izany dia mety toy izao izany no ilazanareo azy tena milamina zahay tsy manana trosan'olona lozany loatra fiararoa avelanao trano tsara tareny ambany vohatra mahafantatra ny olona tsara rehetra manana akanjo tsara ny ankizy mianatra amin'ny fianarana tsara dia avy eo andriamanitra laza tamiko hoe fa mbola tsy fantatrao ihany fa ianao dia olona mahantra sy mahonena jamba ary mitanjaka marina ny mahakristiana dia mihoatra ny fandehanana ny mpiangonana indray mandeha isan-kerinandro tsy resaka fananana marika famantanana kristiana amin'ny fiaranao izany izay misy trondro koa eo aminy fa resaka fitondrateny izany sy fomba fiaina ny fiainantsika ary kosa fidy izay ataontsika sy ironantsika no atao amin'izao oro izao dia mijoroa amin'izay inonao marina dia hitanareo tsy dia manome loatra any amin'ny resaka farandro satria tsy inoko hoe sehatra ray izay tsy tena feheziko izany fa za malala fa efa vonona rehefa ho avy izy ary tsy tena kapokako fotsiny izany fa za mihiny fa asika rehetra dia mahita fa miova tanteraka ny zavatra rehetra eto tany izao ary tsy mizotra mankany amin'ny lalana tsara izany fa mila vonona tsara sika mba hanao fijoroana vonona ny afoina dia nyainao aza ve ianao tahaka ireo kristianina taloha raha ilaina izany mihoatra ny andany kristy fa mila manapa-kevitra sika na isika itsikombakomba na tsy tsaroako tamin'ny vadiko ny asa tamin'ny asa fanaovana motera dia azonareo lehilahy moa ianareo ihany tia miara-mipetraka rehefa misakafo dia miara-miresaka daly eo dia indrindra moa zava-dratsy ny amin'ny fananahana sy ny ohatran'izany dia
de zany tonga teo amin'ny tebokaray zay hoe raha misy olona tonga miteny resaka daly eo dia zany hoe za tsy milaza hoe nitrangafony zany fa izy nyteny tamiko dray andro ny bazilay lehilahy dia tsy nome izy tsy tokony me amin'izany resaka maloto zany tsy rarahako zay verany olo-kafanao amin'izany eo fa tsy mila me amin'izany ianao fa matetika dia tsapaindry zareo amin'izany ianao na hiditra na tsy azonareo afaka lazaiko rehefa tafiditra anaty olan'izany na tsy satria tompo tena mangina ato izany ahoana zany mihitsy nandray zareo dia evy teo ambany teo nyteny tamiko dia evy nilaza indray andro hoe nisy olana anatona azy hitantara resaka dala dia hoy izy hoe dia nijelilay olona fotsiny dia hoe hoe fantatrao zao fa kristianina ary tiako andriamanitra ka tsy tiako izany karazany zavatra izany ka manino ianao no mbola tonga ihany teny izany amiko zao tsy voatery hiditra foana amin'izay zavatra everiny olo ianao raha te hiazona andianao miaraka amin'andriamanitra dia hitanareo afaka milasika hoe tena tsy dia zava-dehibe zany fa io olona izay tonga amin'ny tantara zavatra maloto aminao ihany no hitsaranao raha pitso raha tsy mijoro manohatra zany ianao fitondrantenanao dia lasa fialatsianao azy ireo tsy ho lasa kristianina satria hoy izy hoe mitovy ihany ka itsika na zany azy dia evy nilaza fa rehefa lasa ny fotoana dia tsy kiariny ihany zany ary mbetsaka mihitsy dia evy tsy mifanerasera loatra tamin'ireo olona ireo nitondra tena tsara izy dia nilaza hoe azonareo rehefa resany olona resaka dala izy dia miverina izy ny andro manaraka dia mitondra tena tsara aminy dia miresaka aminy fahadisoana lehibe izay ataontsika dia fanaovana hitanareo ary inao any tsy fanaranao an'andriamanitra fa tsy araka izany sika mila mifanaiky amin'ny tsipino sika ary mila miorina tsara rehefa manodidina azy ireny ary tsy noko hoe zany midika fa mila miresaka amin'ny fomba fiteny kristianina foana sika na hoe tsy maintsy zany azonareo mandehandeha ao amin'ny birao miaraka amin'ny baiboly amin'ny tanana roa dia ilay meka foana eo amin'loha atsika eo fa mila miazona ny fahamarinantsika sika dia mijoro amin'izay inotsika fa marina dia avy eo dia evy nilaza hoe nanomboka matsikaritra izy fa na dia nalala azy izy fa nisy fotoana ny olana mahazovazy azy sy nyresaka momba azy rehefa manana olana amin'ny fiainany zareo rehefa nikorotana ny fanambadiany zareo rehefa nazo valiny ratsiny avy amin'ny dokotera zareo dia izy foana ihany no atonony zareo fa mila laminao ny toeranao eo amin'ny fiarahamoninao any am-pianaranao any amin'ny toeram-piasanao mba isy olona ho afaka atonina izy ireo izay inony fa miaina amin'ny fiainana mety sy manan-javatra izay ilaina izy ireo amen ny olona rehetra manao zany tsy ho azonao zany ny tombotsoan'ny fanaovana izay ataon'olo-kafa andriamanitra nandresy lahatra mafy ny amin'ny tena entitra tamiko izy ary nisy fotoana aza tamin'ny fiainako izay nigonongononako satria nahita olo-kafa izay manao zavatra izay tsy avelan'ny tompo ataoko ary ohatrany tsy manana olana amin'izany akory dia hoy aho tamin'andriamanitra hoe tena tsy azoko zany tsy azoko mihitsy zany dia mba ianareo navaliny mba natena fa raisinao anao zany androany ho izy hoe za ohatra josy anangataka betsaka tamiko ianao fa ilainao zany satsia dia hitondra ositra goavana eo amin'ny fiainanao ve ianao dia ilaza zavatra aminareo misy vidiny aloha amin'ny ositra goavana eo amin'ny fiainanao satria andriamanitra tsy manositra ny nofo izany dia miverena mamaky ny lalàna ny testamenta taloha fa tsy misy diloilo ahositra amin'ny nofo zany ao manome ositra amin'izay ankasitrahany andriamanitra tena mandalo fotoan-tsarotra ny fiarahamonitsika kehitriny zany hoe tena tsy hainao tsony ny zava-mitranga zay tena tsy mampino mihitsy zany hoe ny adalàna izay mandeha amin'ny telesy zany zao ohatra ny hoe tena mahonena mampalahelo fa andriamanitra ny safidiny tsirairay avy amintsika iaina amin'izao fotoana sy tantary zao tsika sendrasendra no isitsika eto raha eto ianao zao amin'izao fotoana ny tantary zao zay efa nisy ianao ary niantsoan'andriamanitra anao eo koa ary manana asa ao ataonao izy zao
fa ny ray am'ireo zavatra izay tsy afaka ataontsika dia ny manomboka mifampiditra amin'ny olona rehetra ka tsy misy mahalala hoe iza anao an'andriamanitra dia izany tsy azy. Ny baiboly milaza fa ho avy ny andro izay sy ny fizarana mampisaraka izay araka an'andriamanitra sy ny tsy izany. Ka tiako anamboatra ny sainareo nareo androany fa hijoro foana nareo ninona vidin'izany, fa hijoro foana ianao na manao ahoana ny vidin'izany, fa nao very namana ianao nao very asa ianao dia hijoro foana ho an'i Kristy ianao na manao ahoana ny vidin'izany aminao. Amen.